Maro karavano manana tsy embotra isika fa mitony tolona. Fifidianana filoham-pirenena. Resin'ireo kandida nisafidiny tsy hanao fifidianana ny Rajoelina hoy Constant Navilson. Solomam-bahoaka fetra lamin-jafon'olona navototra eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana. Anterina ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy atonga soa indainao ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'izao takariva izao. Manasanao mpananjana sy ampitiavana indray ary ny tenako hanaraka izany sy hatramin'ny farany. Tony mazatra dia ny lafim-baovany politika avy hatrany ano isatarantsika ny fampalalam-baovao. Mitony tolona ho antsika mpikambana ny tokotiko Madagasikara rehetra manerana ny nosy ho ny Filomary Karavalomanana androany. Afatry ny filoha nasionaly ny antoko ny tefa manokana tamin'ireo mpiatroka timma manerana ny nosy izany androany sy ijory isika ho an'ny tanindrazana ho ny fanazavany sy azero menomenjanary sy mbola avatsara. Fifidianana tsy madio ary feno osoka. Tsy hoeketsika hatramin'ny farany izay voka-pifidianana izay mivoaka eo ary tsy maintsy hofoanantsika ny kolikoly izay miteraka ny tsy fahamarinana eto amin'ny firenena mitoy ny tolona. Io no toromarika avy amin'ny filoha-mpanorona ny antokotiko Madagasikara Mary Karavalomanana ho an'ny mpikatroka rehetra manerana any Madagasikara androany. Makasitraka hoe aminareo teo nivoaka malagasy nampiseho miariary fa tena fifidianana maloto. Fifidianana tsy akasitrahany ny akamaroany nivoaka malagasy ary fifidianana tsy nekenitsika rehetra iny fifidianana iny a. Zay ny matoka ilaza aminareo hoe ty zara vaovao aminareo ah. Ka dia zava-dehibe no ahafahantsika amresaka toy izao. Makasitra ihany koa ny fanekenareo tsara ho avy androany. Antseo marainy nareo natsona zao nareo de tonga. Tsy mbola mifarana hoe aminareo a ny tolona. Ary tsy maintsy tohizana izany mandra-pahatsika ny tanjona. Dia ny tanjona dia fanafoanana tanteraka ny kolokolo eto amin'ity firenentsika ity. Ny tsy fanarahan-dalàna. Averiko indray mandeha. Ny tanjona kendretsika dia hanafoanana ny kolokolo zay mampahorina, zay mampahory voaka malagasy. Ary tena mampahantra tanteraka. Indrindra ity famoretana sy fampitahorana amin'ny tranga ity. Ary misy mihevitra mihitsy any ambadimbadika any fa atahotra an'io isika. Tsy matahotra tsika satria matoky an'Andriamanitra isika. Ny fifidianana andrasatsika dia fifidianana madio, fifidianana mangarahara, ary ny fifidianana atokisan'ny be sy maro ary eken'ny rehetra. Ny atokavana amin'izany dia tsy maintsy miainga aloha tsika amin'ny fanomanana azy. Anisan'ny voalohany indrindra teto amin'ity toerana ity tsika tamin'ny voalohany volana oktobra tamin'ny herintaona tamin'ny 2020 sy 2020 teto amin'ity toerana ity hoe anomboka tsika anohana an'ity fifidianana ity. Kanjo eny an-dalana eny a dia niniova ny endriky le seni. Anisan'ny mihitsy ary anisany nareo niara-nanaiky zany dia hiasika fifidianana zany tsika. Disy fanantanana tanteraka nefa ny amin'izao fotoana izao. Satria voandroany dia androany aleo dia afaka nalaza mihitsy aminareo fa hoe misy zavatra tsy mety na dia logiciel ananandrareo io ary. Voaporofo ny tsy namelana ny antoko ana auditina fitsiriana ilay rindram-baiko izay mamoaka ny salanisa mpifidianana ankehitriny hoy ny fanazavana. Tsy navela anamarina na ana audit ny logiciel zay mampitany isam-bato. Misy an'io logiciel zay tsy navela ny président seni mihitsy hojerevana hotsiria. Zany logiciel zany a dia le milaza ny taremarika. Ny antso andrareo teo fa hoana baiko mihitsy ty tsy azo jerevana zao ny résultat. Afa nolazainy eriana ny totaliny afa mandeha ty amin'ny jerone. Tsy mitombona ny voisy ery ambony ery sy ny ety rehefa atao ny totaliny. Dia napetraka foana zay fanontaniany zay. Zay ny nampivazavazanay tamin'ndrareo amin'ny OIF sy ndrareo tao amin'ny CENI. Ka raha ohatra nareo amin'ny CENI samy teny dia ty misy zay nanao soniany ty dia reo le expert nationaux nolaza hoe tsy mety io logiciel io satria tsy navela ho jerevanay io tsirianay. Janona treo dia fantatreo ny tiako resana. Efa voaomana meloha
ny osoka atao ao ary tena tsy mety ka fantatranao fa marary ny fonareo ny sasany hoe de tsy afaka mifidy ve zay ny président ka zavatra fa homanindrareo mihitsy ny angalarany de naika an'izany ve atsika tamin'ny 2018 raha fa nanenenana iny lasa ara nanenenana mbola hiverina am'izay fahaditsona nisy any ka de hoy aminareo tena tsy mety misy lehibe ny fampianarana drenina filazana azy aza manody fa ny tomobile izao président tya de asorona le plaque menamena iny de asorana paky de ndahantainga zany zay ianao malala zay tokony atao am'izany oa de eo koa reo chef district na préfet ory président zay ty ngeka terena mihitsy hoe tsy maintsy ampiakarina salanisa am'ty fividianany tya ampiakarina 45% zay ny salany tany taux de participation de tsy maintsy ampiakarina koa ny salanisany hoe nahazo azy zany iaina am'zany zany izy reo olonreo reo tena chef district amresaka na préfet tena miresaka amiko mihitsy hoe zao nyresahana président eno afa de eniko aloha zany fa de zay mahasoa ataon'andriamanitra fa de kely dolo fanao malaza zay tokony atao ka zay indrindra mahatokony mbo miantso aminao izy hoe mila fanampiana izahay de tambavaka ao mino fotsiny any nanamafy ny filoha nasionaly ny Antoko Maity fa mila manaraka ny toromarika ny rehetra mba anatrarana ireo tanjona telo ireo. Fositry ny tsy fanaran-dalàna misy eto Madagasikara ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ho ihany ny Filomary Karavalomanana tamin'ity androany ity. Tsy ny tombontsoa ny vahoaka malagasy no arovana eto amin'ny firenena fa ny an'ny vahiny izy. Tsy maintsy arentsika ity firenena ity ho iatrany ny fanazavany ny antsiprian'izay. Fahombiazana no azony etsika fotsy tamin'ny fihetsika nasehon'ireo olom-pirenena omaly ho ny kandida Mary Karavalomanana androany. Efa tsy tandindomindoza intsony ny firenena amin'izao fa efa loza miantra hoy ny fanazavana. Fosotra mahatonga ny firenena iarandoza tahaka izao ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ho iatrany ny fanazavany. Fa zao mahafinaritra aminareo reo olona nary mpanaraka ny tiako Madagasikara nanaja tsara ny baiko meny ianareo izay ato amin'ny collectif de candidats de nilaza fa tsy ekenay ny fanaovana amboletra ny fifidianan'io de nilaza koa reo société civile na fiarahamonim-pirenena nilaza koa zareo ampanina na ny président ny assemblée nationale miaraka amin'ny FFKM nilaza dolo de afaka nilaza rehetra zay niteny rehetra intelo zay natsodrareo tao amin'ny communauté internationale nilaza taminy inona ny tsy anaovanareo an'io de hoe mazava izy fa tsy tomomba ny fanomanana ny CNI io anisany tena nafanafoa tamin'ny voalohany hoe anaraka azy anjarako androany milaza aminareo n'izy am'izay satria tsika tena mijery sy mitady zany hoe fahamarinana zany satria tena tokony ovela mihitsy voaka malagasy isafidy olona tiany tsy anaiky velively ny voka mpifidianana eo tsika toy ny tsy faneketsika na inona tenenina de miresaka voaka malagasy rehetra fa feno osoka ary efa nandefa taratasy nakany amin'ny CNI mihitsy raha amin'ny auditeur nationaux milaza hoe tsy azo ampiasaina amin'ny fifidianana io logiciel io de mbola nisy nikiry biby ihany zao ny vokany noho zany manao antsoavo amin'ny hery velona rehetra aho samy andray andraikitra manoloana ny tsy fanarahan-dalàna satria tandinin-doza ny firenentsika ary tsy tandinitsony fa tena hiarany loza ny firenentsika kehitriny efa mianatra amintsika ny loza ary io loza io tsy mijanona amintsika fotsiny fa hatramin'ny taranaka faramandimby ny asan'ny président ny république de miaro ny vahoaka zay loza mety anjo azy de miaro a tanyrazantsika ny firenentsika ary miaro ny volantsika reo telo reo fotsiny ny asan'ny président ny république de ampy tsy mila miditra am'izay atsipriany ihany izy de itsika eto zao de milaza aminareo zay CNI fa ny ACC koa mbola loso ao amin'ny ACC mifandahatra mihitsy any professeur Ranjevo sy président ny ACC niarana hitanga amitsika fa nisy zay fanazavany zay de nilaza raha ohatra ka niona tamindrareo tao amin'ny reo vovonana mampanelanelan izy hay ny zavatra tena misongadina ozy ary natonga n'izao crise zao de aveo amin'ny ACC na ny fitsarana avo momba lalam-panorenana de tena nilaza mihitsy ny olona teo fa hoe tsy de tena reo mpitsara manana amin'ny fahalalàn'ireo ny tsara fa baika avy any midina makany
misy efa manao azy matoa zany milaza zany rehetrarehetra zany manana anay zay so de lazanao manendriketrika izy hay hoe zao izy fihinareo ihany milazany zany de any na tonga le anankiray a tsy nentina nasony hoe za tsy mba hidikivy am'ty anytaranako faramandimby ty de tsy nanosony izy satria zavatra tsy ara-dalàna natao olo loatra zany de davitsika hijoro amin'ny fahamarinana fa marina foana tsy ny tombontsoan'ny malagasy no arovaneto tsy misy intsony ny fanajana ny fahamarinana manampitrotraka ny tsy fahaizana mifampiresaka sy mifampiaina ka na inona vokatra voakandreo ao fanapaha-kevitra izy no amoaka ny fanapaha-kevitra hoe didy tsy azo valozana ko nao na nyvalozanao izy ihany nyvalozana tamin'ny voalohany efa nilaza izy fa hoe didy tsy azo valozana fa nitendrena reo le membre ny gouvernement tendreny ihany de fa zay zo verina indray ty indray misy président anankiray mipotra avy any de mivalozana indray zany izy ka zay lazaiko aminareo maninona izahaya folo manty zay zao no tena magnizingizina zany de tena samy manana mijoro am'le izy fa mieritreritra izahay am'izao fotoana zao hoe tsy tolotsika folo tsony ty fa tolo ny ray manontolo tolo ny voaka ray manontolo voaka malagasy koa de miantso andreo le mpanao politika manana ny maizy azy ary manana fitiavana firenena tandremo tsara nefa ry mpanao politika tsy nitady ny tombontsoanao irery anao a na ny tombontsoan'ny antokonao fa tombontsoa any vahoaka malagasy tombontsoa ambonin'ny firenena ny jerevana na le intérêt supérieur de la nation ny filazana azy tsy maintsy ataotsika zay ka ianareo zay hiaraka aminay a de ataovy ao-tsaina aloha zay hoe tsy tombontsoany antokoko no atao ao na ny intérêt ny politique parti politique anao ihany fa tena mijery anao ary ho hitanay le izy de tena ekena miantso anareo reo le société civile koa zay satria ianareo malala zavatra betsaka eny anivon'ireny faritra misy anareo reny eny fiarahamoniny reny tena miantso anareo izahay hoe inona ny zavatra azy niona tamin'izy ireo zay gaga fotsiny fa tena milaza ny zavatra misy izy ohatra lay transparency international iny hoe ohatran'izao ny fomba fangalarandreo hatrany amin'ny fokotanika hatratia ambony aty de gaga ianao zany ve misy eto amin'ity fireneny ity de ny loza de zao tsy mba misy malagasy na iray raha ho arovana fa tombontsoany vahiny daholo ny manjako tsy mankala anareo vahiny zay na inanareo vazaha fa ny loza de zao misy disadisatra zao ny firenenay de manararoatra ianareo ka noho zany zany a tsy maintsy apetraka ny tetikady rehetra ny paikady rehetra mba hatratrarantsika ny tanjona de le fifidianana madio mangarahara ekeniny rehetra tsy maintsy apetraka zay ary manka hery anareo izahay toy zany ny fanentanana vahoaka manerana ny Madagasikara mba hatsapan'izy ireo fa fifidianana ny tanilany ny fifidianana misy am'izao fotoana zao tsy manaja ny zo ny mpifidy tsy feno a ny zavatra takina mikarakarana ny lisy mpifidianana noho zany a tsy nety ary tsy ekena novinanoviana ny voka mpifidianana zay voaka ao ilaina jerena akaiky ihany kio a ny etsy-boaka manerana ny Madagasikara tsy maintsy ho jerevantsika daholo ny etsy-boaka rehetra kanefa tsy emitra mihitsika amindreo fampitahorana naza fotsiny tsika asio ve ary manaovanareo fifidianana zay nge vonina iresaka aminareo e vonina iresaka amindrareo tsika hoe zao natao vonina zay iresaka aminareo am'izay ataotsika milatabatra boribory tonga avanareo mivory de zao ary natao natao alefaso ary fa tsisy matahotra eto fifidianana misy miteny mantsy hoe matahotra ahona natahoana fifidianana zao ary rey tsy mandeha ny fifidianana fa saika azoko mihitsy tianareo resahana tsy maintsy arenina ny firenena ary tsy maintsy apetraka ny fisitrahany malagasy ny tombontsoa eto amin'ny fireneny ho iatrany ny kandida Ravalomanana tsy miemotra isika fa mitohy ny tolona
fa samy very avokoa na ny soatoavina na ny asina ho an'ny vahoaka malagasy sy ny firenena amin'izao fotoana izao. Hoy ihany ny filoha Marc Ravalomanana, tsy maintsy averitsika izany asa ny firenena sy ny fanajana ny soatoavina eny anivon'ny fiarahamonina izany, ho hiatran'ny anambarany manoloana ireo solomam-bahoaka sy ben'ny tanàna tonga nandray ny toromarika sy ny afatra avy amin'ny mpitarika ny antoko tiako Madagasikara tamin'ity androany ity. 5 isanjaton'ny zaza malagasy no nianatra avokoa tamin'ny fotoana nitondrany ny filoha Marc Ravalomanana, raha toa ka 9 isanjato ny sisa afaka mampianajanaka amin'izao fotoana izao. Lalana 9 kilometatra no vita tara ary mbola santiona ny reny lalana eo Anosy sy manoloana ny sekoly Saint Michel Amparibe. Mbola tsy miova mandrakandroany ny Kalitony. Potika avokoa nefa ankehitriny ireo lalam-pirenena ary ireo lalana eto andrenivohitra, tsy ho ela dia iverina lalan-tany. Ny fametrahana ireto mpitsaboana fototra na ny CSBD isaky ny komine. Zavatsoa ny taranaka malagasy ireny. Midika izany fananao ary nanana zavabita sy isoana vela ho an'ny taranaka ireo mpitondra teo aloha. Tsapa nefa ny tsy fanajana azy ireo amin'izao fotoana, ankoatra ny tsy fanajana ny sata anana an'izy ireo manokana, tahaka ny tranga tetsy andavamamba ireny. Very tanteraka ny asiny sy ny soatoavina mamalagasy amin'izao, hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Ianareo dia milomano ao anatin'ny tsy fahamarinana. Ianareo dia mitondra an'ity firenena ity ao anatin'ny didy jadona. Ianareo dia manao le terroriste d'État. Na inona teneninareo zany dolo misy aiza vera agnaty alohan'ny andro ela zay ny fifidianana tsy afaka mivoaka ny trano fa barenareo ve ny vavady. Terroriste d'État zany. Niantso ny Nations Unies, niantso ny droit de l'homme, niantso ny olona rehetra ny Union africaine sy ny Union européenne hoe zany nge tsy afaka hamonjy an'ilay fivoriana atao amin'ny Carleton. Anina fivoriana zany tiany sary. Reo miaramila ndrana rano reto député reto. Dana jereo vantany hoe inona ny antony. De ozy izy. Ho teneny ozy izy le gendarme. Miandry lehibe nefa tsisy lehibe zay eto. Le gendarme io tsy ny teniny. Miandry baiko chef. Petraka oatra lalana tsy chef. Fa dia mipetraka fotsiny bana nefa ny lalana. Dia tondronao zao izy manao asa na hitanao le sary. Loza. Dia rehefa dia averinao fa tsy hoeno. Tsy maintsy avoaka atsika daholo zany ny zavatra rehetra zany. Raha olona anao fifidiana zany manana saina tony. Ary andro fanaovana hoe fahatoniana tsara tamin'ilo andro io. Dia za tsy afaka mivoaka. Satria ny antony tsy voaako dia milaza aminareo fa le zavatra nitranga tery ndavamamba tery ka misy olona tsy tompony tenany. Hoetiny drogue, etiny daina, etiny zavatra sotonina. Jana hita tsara mihitsy. Dia hitako zao mihitsy le gendarme anankiray zay na za mihina aloha fa tsy gendarme, egna ndraika tsy gendarme iny. Fa dia mamaky an'ilay pneu efatra tonga dia vakina ohatry amin'ny zavatra maranitra. Reve dia tokony fanao. Ijora-trano aho anavitra ny firenena, koa ny filoha Ravalomanana. Antsoavy no atao ho an'ny hery rehetra eto amin'ny firenena mba amerina ny hasiny ity firenena ity. Mba manana ny asiny maizy azy zany, zany ancien président zany. Nitondra anareo zany ary nampianatra ny zanakareo zany nanao ny lalana ao anareo zany nampitombo ny lalana vita. Zay ny tenenako aminareo tsy mahatoky aho hoe tena mpitandro ny filaminany reny. Satria hitako mihitsy izy nijerijery aho katsiliany dia ndaka vy maranitra. Poka be ohatran'ny inona le pneu efa avy eo. Dia nieritreritra izy hoe efa avy eo tsy afaka mandeha. Zay matavitra nareo mino fotsiny ihany. Vidika aza vidimbo nahatra re olona. Olona manana maizy azy reny. Efa chef d'institution, efa président ny Assemblée nationale ny Ngaparaina Auguste, candidat. Efa natao ambassadeur atsika tany Sénégal izy. Efa malala tokony candidat izy zao miaraka aminay eo. Fa ianao ngapa loza fa voazo ato ao izy. Lasa nijery tany ary ty zay amin'ny 10 alina. Dia nda hijery iresaka amin'izay tompony andraikitra ao na commissaire. Efa tsy sa lasa nody sotra n'Andriamanitra zay hoe ny herin'ny fanahymasina ao. Lasa adiny roa zay mivoaka izy. Sotra betsaka président fa mivoaka ihany aty izy. Tsy afaka nitsidika azy zay. Tena ampiseho aminareo fa hoe le firaisankina.
fahatsapana hoe mba tsy sazy ho azy zany hipetraka any anaty selule zany ka de zay ny tiako resana aminareo ny fitiava-tanindrazana marina no mahatonga atsika hijoro ka mandray anjara amty fiarahana metany ty fitiava-tanindrazana marina no mahatonga atsika rehetra hijoro ka haritra raha mifarantsika mba isin'ny fifidianana madio mangarahara ary eken'ny rehetra afaka ilaza aminareo zay fa hoe volona tanteraka ifampiresaka aminareo zareo any zany tiako resana reo mpitondro reo de za koa nefa maheno aty ambadika hoe ka le tena mpitondra ne vonony fa le manodidididina azy no loza mahazo azy fa ianao responsable amy tenanao ianao matoa anao zany a malala hoe tiany tokony atao tiany tsy tokony atao maiza manavaka azy tsara ny fitiava-tanindrazana marina de tena manampy ny namany jery ny taranaka ho avy ary indrindrindrindra miasa miaraka ampitiavana ny olona rehetra ny fitiava-tanindrazana marina de tsy mametraka mihitsy ny fitiava-tena na fitiava-karena ololo arana fa atao a zay sin'le sombonana de mizara tsara fiarahamonina mangarahara fiarahamonina miaraka amin'ny fiadanana sy ny fandripahalemana manao antso amindreo hery velona rehetra ihany koa mba andray andraikitra malona ny tsy fanarahan-dalàna misy satria de tandidinao zo aminareo ny firenetsika arak'izany de samy nitaky ny anamafisana ny tolona na ny KMMR na ny teo anivon'ny RMDM tamin'ity androany ity tsy azo tao zany potso noho izy ireo ny loza manjony firenena sy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao efa mazava fa tsy safidy ny vahoaka malagasy maro anisa izay mpitondra lany eo ny antsiprian'izay tsy avelanay mora raha tokana mpitarika anay no voakitika takinay ny ametrana ny rafitra KMMR manerana ny faritra 320 eto Madagasikara io no nambara ny solotena ny KMMR androany tsy ekena intsondry ny fanaovana sangy mihoatrany loha tahaka nisy teo aloha ireny hitatsika regny fanimbanjavatra na iregny fanakonana ny angavianay monsieur le président ny olo koa mitaritafiky de tsy izy ndraiky no resigna lolo na ho voasambotra lolo ka atsika mahatonga ny hoe KMMR de komity manao ny marika ravalimana dikan'izay atsika keto hetsy bahoaka ny zavatra resagny tokony anana rafitra amizay manomboky ny any ny vahoaka amizay hitariky raha ty fa nitoromarika avy aminazy ka atsika mihitsy no tokony anangana rafitry hietsika mafy ka mandriaka aho faravotra anao de tsika ny manao anazy raha tsy zany ty tsy tafavoaka ery zandary eny mampianatra atsika ino rany ampianary rehefa andeha anao atsika de ataony kagola magnino moa tsika raha mba manjaitry kagola daholo zalahy avelosa samy tsy mifankahita iny miditra amin'ny fizarana faharoa amin'ny tolony isika izao fotoana ahafahana manatsara ny mpilalao hoy kosa ny teo anivony RMDM tsy azo tazany potsiny manko ny loza anjo ny firenena efa mba marary zahay président mahitaka ny tomobilinao président vakina mandevitra zahay inao torana lacrymogène mandevitra zay ampre zay ampy zay efa vita ny première mi-temps président isorana anareo mankasitraka ampidiro amizay joueur deuxième mi-temps président ampidiro amizay ny joueur deuxième mi-temps satria mila bitsika migobana ny arato mandresy isika efa ela teny amin'ny sisiny tegna zay président efa nanao fietseketsehana efa nampitra godasy efa nieritreritra hoe mba fombina koa ny tournay hidirana eo ambony terrain monsieur le président efa vonina zahay sotra betsaka ny raha larasomitra ny teny hoe avadio amizay le izy avelao hitondratsika azy ranga fa ty mba afatra ho any rehetra indrindra fa ianareo nanomana an'io fifidianan'io na ny gouvernemanta na ny CENI na ny ACC afatra ho anareo ty mba miangavy re tompoko mba tsy hiala eto Madagasikara ianareo tena mba miasa mieritreritra ny hiala eto ianareo fa io zavatra nataonareo io mba hijinja ny vokany koa ianareo fa tsy zahay ihany avelanao hijinja ny vokany
sanaty nataonareo io ka rehefa hitanareo fa ratsy hiananareo hitsoka anareo azafady re fa avelao samby arahantsika mahita sy rahantsika miaina eto ny vokatra zay nataonareo toy ny tolona ary amafy ny fitakiny ho iantrany ny fanazavana fa meloka ny voapanga rehetra io no nolazain'ny fitsarana androany hamakasika ireo mpitolona tamin'ny hetsiky ny vondron'ny kandida nosamborona ny 4 novambra izay niakatra fitsarana ny 6 novambra lasa teo nosazina heritaona an-tranomaizina sazy miantona miampy lamandy telo hetsy ariary izy ireo tsy miatra kosa ireo didiny voaka androany ireo aloha satria nisy ny fampiakarana nataon'ny mpisolovava izay natao androany any hamana foana izany sy andrasana araka izany ny tony rara fa resin'ireo nisafidiny tsy hanao fifidiana ny Andry Rajoelina ho ny mpanao politika Constant Ravelson raha nanio ny heviny mikasika ny fanatanteraina ny fifidianana filoham-pirenena natao letrezana omaly sy ny voka-pifidianana vonjomaika petatoko navoaka ny voamiramalotena misahana ny fifidianana nanambara ihany koa ity mpanao politika ity fa tsy mihoatra ny iray apatelo ny vahoaka malagasy ireo olona nandatsa batomaly ireo voapirofo ankehitriny ny aiain'ireo olom-pirenena sy ny mpanao politika ho iatrany Constant Ravelson manoloana ny saritsary-boka mpifidianana navoaka ny seny mialy ranombana sy ny ari-tanjona raha efa nahitana tsy fahatomombanana maro isan-karazany fanavaozana ny lisam-pifidianana ny fampidikana ny anaran'ireo mpifidy tao anatin'izay lisitra izay ary ny fizarana izany tena nivon'ny fokotany sy tany amin'ny isa-tokantrano voapirofo hatrany izao ny aiain'ireo olom-pirenena sy ireo mpanao politika ny mikasika ny osika ataon'ny mpomba ny Andry Rajoelina sy ity fanjakana ity atraty amin'ny fanisam-bato mbola baribarin'izy ireo hatrany ny fomba ratsiny nanao izay fomba rehetra ampandaniana ny kandida larana fahatelo ny voamera-mahaleo tena misana ny fifidianana dia efa mazava ho ny mpanao politika Constant Ravelson fa resindreo kandida ny safidy ny tsy hanao izany fifidianana izany izy ireo manapirofo izany ihany koa ny tahapavitrihan'ny olona izay ambany dia ambany satria tsy nisy afa-tsy ny iray apahatelo ny malagasy akory no tonga ny fidy hita mazava zao atraty amin'ny fanisam-bato io mako misy an'le manao hoe ka mbola tsy nandeha akory amin'ny fanisam-bato ka nianina akory ikalazainareo fa mangalatra zao mitadiavanareo fa ny olona mahita barao mpifidianana mihoatra lavitra noho ny isan'ny vato manan-kery vo isa ny fitambaran'ny vato azon'ny kandida misy zay ny antony satria misy vatona kandida abontsinao ka izy moa ny anabontsinao ka rehetra rehefa manao hoe tsy hanao fifidianana fa dia vaton-Rajoelina zany na vitombona takizay ny ato amin'ny kajy ataon'ny seni zao lazain'ny seni fa 2,5 ny fitambaran'ny vato amin'ity hoe santionany mbola voapahany fotsiny ity azony fa rehefa kajina andraisana masina calcule mihitsy dia 2,3 zany hoe eo sady dia efa maka rayal izy amin'ny vato 2 izy dia efa maka rayal mihoatra noho ny isan'ny vato manan-kery fitambaran'ny vatony kandida rehetrarehetra mpiasan'ny Rajoelina io mamoaka ny resultat zao io hatramin'ny ordinateur mikioty manao total fotsiny dia diso ny eo amin'ny seni ary hatrany amin'ny bureau de vote dia efa misy mandiso ohatran'izay dia efa ilazako leny zao zany hoe zay taux de participation mivoaka io zay itiavan'ny seni azy mametimety azy tsisy apatelon'olona zay tokony fidy zany hoe zay nisoratra anarana no tonga ny fidy zany hoe resy premier tour zany Rajoelina resy nyle nanao hoe tsika tsy hanao fifidianana olona tsy te hierika sy tsy te hiditra amin'ny fifidianana zay tsay tendreny Rajoelina no prime ministre mitondra ny gouvernement ny Rajoelina Richard Ravalmana ny Rajoelina tamin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny 20 no président mikisolosolo ny Rajoelina ao teny Rajoelina ny mitondra ny fifidianana resy izy ray ao anatin'ny malagasy 3 akory mbola voavidin'ny vola mbola ny varom-panahy tamin'ny Rajoelina
ankoatran'ny alatra sy ny osika taon'ny seni sy ny fitondram-panjakana eo ampanisanina ireo vato sy eo amin'ny fampitomboana ny vokatra vonjimaika mazava ihany koa ho ity mpanao politika ity afa mikendry ny voany voka-pifidianana ofisialy alohan'ny datin'ny 3 novambra izay nahazo ny andro rajoelina fiantsoana Londres ny voamera mahaleo tena misahana ny fifidianana fiantsoana izay efa nohamarin'ireo gazety any ivelan'ny fisindry na dia nolavy ny filoham-pirenena teo aloha aza izany. Seni moa milaza hoe anenjika hamoaka voka-pifidianana hatramin'ny 420 ny ity volana ity. Zay dia mahita gazety mazava tsara avy any ivelany avy la réunion zao mametraka hoe voantso any Londres rajoelina amin'ny 30 ny volana. Mijarantsika mieritreritra. Zay no nanaovana an'ity fifidianana anjolofo ity fa ity moa zany amin'ilay teny hoe premier tour de vita premier tour de vita ny tantarany zany hoe angoronam-pahefana teto amintsika tsy hisy ohatr'izany intsony eto farany io zany hoe fifidianana ho ana premby seza fotsiny zany tsy hisy ohatr'izany intsony satria efa mazava ny nataon'ny vondron'ny kandida mazava ny nataon'ny mpanao politika. Raha ny voka-pifidianana vonjimaika farany navoaka ny seni androany tamin'ny endora maraina ohatra dia nambaran'izy ireo fa 7 faingo 100 ny tahapavitrian'ny mpifidy vokatra izay voalaza afa azo avy amin'ny birao mpifidianana misy 770 amin'ny 577 sy 4 alina 770 sy 4 alina ny mpifidy ny soratra anarana 520 sy 2 alina sy 3 hetsy ireo mpifidy nan-dajabato 530 sy 5 sy 7 alina sy 2 hetsy ny vato manakery 7 sy 2 alina ny vato fotsy ary 7 sy 707 ny vato maty rehefa atao anefa ny kajy miaraka amin'ny sambato azon'ireo kandida rehetra dia hita fa tsy mifanaraka ary mihoatra lavitra noho izay voasoratra ny totaliny 770 ny elanelan'ny isa raha ireo tarehimarika ireo no jerena. Fa notsindrin'ny vondron'ny kandida ny ariva teo fa fifidianana madio sy mangarahara ary andraisan'ny rehetra anjara no tanjona ny nina ampitomboana ny tahan'ny olona nifidy kanefa efa tsy takona fenina ny fahavitsin'ny olona nandaja-batomaly ilaina tany ny isian'ny fanelanelana mba isian'ny fitoniana eto amin'ny firenena raha ny fananzavan'izy ireo. Ravorazafy mainina sy tahirina. Tsy mahatratra 700 ny tahapandraisana anjara mpifidy ny lehibe ny atoka Juin Rajonary Mampianina ininamboarina ny totanisa misy ihany koa ny disokatsika mampiteraka aiaitsy havanana raha ny fanazavana. No jery totika ny zavatra nisy tao anatin'izay fotoana ray volana sy tapan'ny rahan'izay dia nanao jery totika ihany koa izay vokatra na mpahambokatra nga ny ilazana azy izay azo omaly sy ny androany. Izay indrindra no niaingana rehefa niaingana collectif na kandidamo izay vokatra izay maly sy androany ny ilazana fa dia tratra ny tanjona teo amin'izay nanetanana ny vahoaka zany mahakasika ny raharaham-pifidianana ambany dia ambany ny tany mpandray anjara izy io mora ny fijerina azy dia abotsina foana le izy eo amin'ny 5,000 zay na fa 700 nefa ny dia tsy misy azo lazaina hoe na PV na tatitra zay manamarina an'izany raha nytena izy ange tokony amena ny atsipriany hoe bureau de vote taiza sy ahoana le izy ny zavatra hitana amin'ireny tatitra atotanisa ireny ara dia misy diso le izy zay mahatokanay milaza hoe tsy tokony tahaka izany no anapitsonana ny valiny izay fandatsaham-bato tany satria ny zava-misy ho zava-misy foana raha ny teto andreny vohatra sy nany amin'ireny tanan-dehibe rehetra ireny no jerena zany zao dia tena latsaka tanteraka le izy tena mahagaga sy mampieritreritra mihitsy ny atotanisa zay voakany any amin'ny seni zany sa hoe zay ve no tanjona hotratrarina mbola anetananay ny rehetra ihany koa zany amin'le foto-kevitra hoe tsy maintsy fifidianana madio ihany zay andraisan'ny rehetra anjara manaraka ny lalàna ary karakarainy mpikarakara zany hoe seni HCC ny gouvernement zay miaro tanteraka ny lalàna sy lalam-panorenana ary ny tsy fitanilana zany rafitra rehetra zany dia ilaina anatanterahana fifidianana madio sy andraisan'ny rehetra anjara
ary ekeny rehetra mba ampisya lay antsona hoe stabilité politika eto amin'ny firenena ka hitondra fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy eto amin'ity firenena ity. Iantoan'ny filaminana ny fisindreo mpanelanelana ho hiatrano ny fanazavana. Ka izy ty ange tombotsoan'ny firenena, raharaham-pirenena, tombotsoan'ny vahoaka malagasy no jereny ary efatra amin'ny elabe izahay no nitady an'izany hoe fanelanelana an'izany. Ka raha mbola misy mifanelanelana, mitoy mifanelanelana ka mahatsara ny fandehan-draharaha eto amin'ny firenena inamoa maratsy azy zany. Mitombo fifampidinihan-tsedisy amin'ireo antoko politika hafa sy fondrona mpanao politika ka izay no hamaritra ny toy ny tolom-bahoaka. Androany zany dia tsy maintsy natao izay adihevitra ny fampizarana teo izay ary nampitovitovina ny hevitra hoe aiza zany no marimaritra izay mbola azahoana mampitovy ny hevitra miaraka amin'ny collectif sy ny reo antoko politika ireo. Ny tena marina ao anatin'le zany aloha dia mbola fotok-hevitra napetraka androany sy ny fahavonona indrindrindrindra reo parti politika anoy izay nolazaindry zareo hoe tolom-bahoaka izay ka dia mbola eo ampametrahana rafitra zay andinika an'izay izay dia ho hitatsika hoe nareo eny any zany miandalana ny mahakasika an'izay. Iverenantsika vetivety ny ako ny fivoriany antokotiko Madagasikara tetsy amin'ny Kizebelera tamin'ity androany ity. Ijoro iaro ny fahamarinana ireo ben'ny tanàna sy ireo solomavambahoaka lany tamin'ny anarany antokotiko Madagasikara. Anao mafisin'izy ireo izany androany ka ny antson'izy ireo ihany koa firaisan-kina mba hatratrarana ny tanjona azy ireo menomenjanary sy mbola avatsara. Mahonena ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao vidimbola ny safidy. Hoy ny solotenan'ny ben'ny tanàna tonga niatrika ny fandraisana toromarika teto Belera androany. Ny fahamarinana ihany no ahafahana mitondra fandrosoana hoy ny nambaran'izy ireo. Sary mikorontana hatramin'ny fiarahamonina vokatry ny tsy fahamarinana. Zava-dehibe zany fahamarinana izany. Indrisy anefa. Za moa tsindrana le teny dada hoe loza fa indrisy. Anisany teny betsaka misaotra masy zany indrisy zany. Fa manjaka loatra ny tsy fahamarinana. Ary rehefa ny tsy fahamarinana manjaka amin'ny firenena dia ho potika ny fiainan'ny firenena. Zao isika eto ny anarana tsiketiketim-pona afakapobeny ny antony ombonantsika rahantsika amin'ny dada Ravalomanana dia ny amin'ny anarany atoko hoe filamatra ny hoe tiako Madagasikara. Raha miteny hoe fitiavana ny Madagasikara zany dia tokony hisy pirofo e. Fa tokony hisy pirofo mpitiavana tsy irairaina fotsiny zany hoe tiana fa inona ary no pirofo-pitiavana aseho atsika, atolotsika, afoitsika. Samy manana izay manandrify azy sika rehetrarehetra. Naneo zany fitiavana ny Madagasikara zany dada Ravalomanana dia isika rehetra kosa inona no anehoantsika izany pirofo-pitiavana zany. Fa misy teny anankiray amin'ny soratra masina manao hoe ny tena sakaizana ny tena tia tokoa dia mafony ainy hamonjy ny sakaizany. Raha tiatsika ity Madagasikara ity mila sasy mafoy na dia ny aitsika aza isika. Ary zany nazahoany Madagasikara ny fahaleovantena nisy olona maro nafony ihany ny joro. Ary pastera maro ny maty, mpitondra fivavahana maro ny maty vao nazahoantsika fahaleovantena. Nanamafy kosa iresy olom-bavambahoaka fa ny fiaraha-mientan-drehetra no anatrarana ny tanjona. Ijoro anavitra ny firenena isika ary mila fahasahina izany ho hiatrana izy ireo. Dia miova antsika hiatrika an'izay tolona izay. Fantatsika tsara fa azontsika natao ny nandesa amin'ny saritsary fifidianana iny nataontsika. Fa tsy nilaitsika izany satria firenena vanina no ilaitsika apetraka. Ary fifidianana madio no ilaitsika andraisantsika ny fahefana mbola tsy tratra ny tena tanjona farany. Miditra daholo ny mpilalao fanampiny rehetra zao. Nanao antso ngeza be ny filora Valomanana teo ny amin'ny fiaraha-mientana ho amin'izany. Ary izahay eto dia mijoro ihany koa tsy amin'ny maha député tia manay fotsiny fa maha député anay fotsiny zao avy amin'ny anteny miera-pirenena izay fantatsika fa hany sisa andrim-panjakana azo lazaina hoe araky ny lalàna ary samy joro eo ambany fitarian'ny filohan'ny anteny miera-pirenena sy ny FFKM ny amin'io ezaka fitadiavana ny vahaolana ho an'ny firenena io. Mangataka izay solom-bavambahoaka ary manery mba ho avoaka daholo
zay rehetra no samborona tam'ty tolona zay natao ty fa rehefa tsy mandray andraikitra nareo a de eo andray andraikitra mivoaka malagasy misaola tompoko hitantsika telo fa menatra arak'le teneniny nandray fitenenana teo ny olona rehefa avy mifidy teny a dia manaprofo zany fa tsy eken'ny vahoaka malagasy maro anitsy fividianan'iny ary tsy atsika ekena ihany ko dika an'izay zavatra de miady foantsika hitady an'izay famarinana an'izay a ary minonareo ana fa tsy maintsy izy fividianana madio mangarahara ary eken'ny rehetra tsarotsika fa tsika vahoaka ihany no afaka anavaka an'ity Madagasikara ty eto no anentanako atsika rehetra andao hiadysika ho an'ity firenetsika ty fa raha reo mbola tafatsaneo dia hitatsika ny afaran'ity ka de alaoery tompoko lasy sy tompoko vavy andao tena hitolona ho an'ny avy ny firenena malagasy ho an'ny taranatsika orakoraka mafibe raika atsika zany sao tompoko everitsika tony tsy misy ny fividianana zay natao maly fa mbola ho avy ny fotoana irisotsika amin'ny tena fividianana madio sy mangarahara ka izay no hanentanana atsika sady teniny androany amin'ny fifanomezan-tanana amin'ny etsika rehetra zay ombonatsika mba haneo an'izay firaisakiny zay isika ahatongavatsika any an'ny fandresena koa dia matoky sy mino isika rehetra fa ny tolona zay ataotsika dia tsy ho ela dia andrombaka an'izay hoe fandresena zay a isika atao amin'ny atoko tiako Madagasikara tamin'ny marainana tsonatsika mianakavy efa tsy ndondona daholo tsika tsy mahandrandro manalina dia misaotra tsika mianakavy fa so fahatongavanareo zao a dia fahavononana hery lehibe ohatrany atsika herina lehibe ohatra mitarika atsika fa dia samy amin'Andriamanitra ary niaraka indramo kely ny temy pasteur ao fa hiditra ny deuxième mi-temps atsika teo deuxième mi-temps hita daholo ny fitsapana raha teny olona mpanao baolina daholo ny jerenan'le teknika appliquer zay ny teknika fandresena fa tsika tsy manaiky amin'ity zavatra tsy rary ny be da be ataonareo a ary oetiny zareo mpitolo tsika ve samyny olona lehilahy soran'ireny menaka zao dia anaiky an'izany fa tsy manaiky tsika fa dia ho avy tsika fa ataotsika ny stratéjika tsika tsy vazavazy eo a fa tonga dia tena ataotsika zay mety fa ny tolakandro teo kosa no navototra teny fiadanana ny solomam-bahoaka fehitra lalambizafimboloolona rehefa nogazana teny sy anandritra ny folo andro eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana kosa ny tenany amin'izao fotoana izao tsy misy intsony ny fanaran-dalàna eto amin'ny firenena amin'izao ho kosa ny solomam-bahoaka mamra benirina raha nitsidika ity solomam-bahoaka ity ny maraina teo fa zeromany minjanary sy mbola avatsara tahaka izao no voalovany zandary andrimaso ny tobo tety fiadanana ny maraina teo raha nandre fa amangy ny solombavam-bahoaka fetra lalambizafimboloolona teny ny kandida folo sy ny solombavam-bahoaka tahaka ny hoe misy volamena arovana tsy ho lasany jolay ireny no banana hatramin'ny vavahady rezimanta no nahetsika solombavam-bahoaka sy ny avy biro politika tima nefa ny tonga teny antoerana olona iray ihany no mahazo miditra raha ny fanazavany rehefa ny fandrirarira minitra vitsy nikasa hitsidika ny député fetra izahay araka amin'ny collectif ny candidat fa ny valiteny voaray avy ao anatiny ao dia mbola tsy azo tsidiana izy tsika tsy afaka anao anery alizy fa zay fotsiny a mirava aloha zany ny fotoanandroany satria tsy iry izahay zay nikasa hitsidika azy a dia tsy afaka mitsidika azy ka izay zona izay mihitsy natonga re nieritreritra hoe ho avy aty androany fa tsy za manokana nge no nresaka tamin'izay tao fa afatra ny voaraiko avy anatiny ihany hoe tsy azo tsidiana izy aloha amin'izao fotoana zao a hoe rava ny fotoanandroany a zay nikasana hitsidiana azy raha ny feoeninay farany satria zany no anisan'ny natonga nay ho avy aty androany a zao vao manomboka mivoaka ny mangana ny vatany raha voalaza ny fianakaviana zany vokatr'ilay daroka sy fanitsahana azy teny ambony camion zao zany vao manomboka mivoaka nanomboka maly sy fakomaly ny antso mpitsabo zay hijery azy androany fa atreto moa zany tsy afaka miditra makao raha ny vaovao azy moa dia niakatra ny fampanoavana tolakandro teny député fetra lalambizafimboloolona rehefa natao andro maso teny fiadanana nandritra ny folo andro ny 12 desambra izao no fotoam-pitsarana azy eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana ity solombavam-bahoaka ity amin'izao
fa iny fifidianana natao malino no fifidianana namenatra indrindra teto Madagasikara sy manirana izao tontolo izao. Hoy Tabera Andriamanantsoa manao toy ivakana araka izany ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika iray andro taoriana natanteraina ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany iny. Anisan'ny tondra ny fanehoan-kevin'ny administratira sivily efa misotro ronono Tabera Andriamanantsoa teo amin'ny fanesam-peony miala ranombana sy ny ari-tanjona. Tsy niambaamba ny administratera sivily efa misotro ronono Tabera Andriamanantsoa nanambara fa ity fifidianana filoham-pirenena omaly 12 Novambra 2024 ity no fifidianana mahamenatra indrindra teto Madagasikara. Tsy mbola nisy teto amin'ny tantaram-pirenena izany hoe nomena baiko ireo tompon'andraikitra maro samihafa toy ny lehibe ny distrika, nisy olom-bavambahoaka anentana olona hifidy kandida iray na anabotsy na voka-pifidianana izany. Tsy anaiky mora foana izay voka-pifidianana ivoaka eo izay efa fantatra ny amboalohany sahady izay olan'ny vahoaka malagasy, indrindra fa ireo izay miara-dalana amin'ireo kandida ny safidy ny tsy hanao fifidianana no ireo fanjikana maro misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Misy toromarika nataon'ny ministre intérieur any amin'ny chef district hoe ho goflena ny participation ny olo satria mahamenatra zany ny zava-misy zao ho goflena ny participation fa mahamenatra. Iny ny élection mahamenatra era zao tontolo zao ny élection io ary iny sisy la anaikan'igny e gasy sy anaikan'io indrindrindra Itanarivo fa miesika io Itanarivo sy anaikan'io Madagasikara sy anaikan'io élection iny hita izay falifaly izy zay fa tanteraky ny eritreritry hoe ho 16 atao le 16 fa sy vitany le 16 ny raha raha-pirenena fa mitohy ihany taux de participation iny dia nivahoaka malagasy sy manaiky ny élection iny. E raha komika zany ambolana azy vaky ihany koa molosanao propagande amin'ny toerana anakay mbola raisiny molosanao propagande izy. I taux de participation dia tena naneo vahoaka malagasy zay sy manaiky ny élection natao forcé sy ara-dalàna io. Anao ho président anao nivahoaka malagasy mandalo zay sy manaiky ny élection sisy dikany zany igny zany sisy dikany ny zavatra iseho mitsotry mibarako vahoaka malagasy io sy mipetraka amin'io matoy sy lasana delfite sy nanaikan'io sy sanao ataony ho hitantsika eo zavatra iseho. Ankoatra ny hoe tsy mila vazaha, anisan'ny fitakina nataon'ny vondron'ireo kandida nandritra ny tolona sy ny antsika mpilaminana ny fitakina ny fandravana ny HCC sy ny seny izy ananasongadina ny fitany landy hatrany amboalohany tamin'ny kandida laharana fahatelo. Noraisiny ireo izany fanapahan-kevitra izany mba nialana amin'izao zava-misy izao saingy nininy ekipy sy tsy niaino ireo fangatahana maro samihafa ny mpitondra fanjakana fa niziriziry ny roso tamin'ny fifidianana izay tsy neken'ny be sy ny maro iny. 940 miliara ariary ny volana totony Andry Rajoelina nanaovana kolokolo-pifidianana araka ny tatitra ny Transparency International Initiative Madagasikara. Maro ireo endrika kolokolo-pifidianana tamin'ny nanomboan'ny fampielezan-kevitra araka ny tatitra nataon'izy ireo atao anatin'ny vinavina fandanimbola ny kandida. Nisongadana tamin'izany ny fifidianana olom-pirenena sy ny olom-panjakana ho fampandaniana ity kandida ity. Fanampanazavana. 30 miliara ariary latsaka kely no lanin'ny kandida Rajoelina Andry nandritry ny fampielezan-kevitra raha ny vinavina nataon'ny Transparency International Initiative Madagasikara. Ka ny 940 miliara ariary no natotona ho ana kolokolo-pifidianana araka ny fanadihadiana ihany. Manodidina ny 5.700 tapitrisa ariary kosa ho an'ny kandida Raterany Irina Senrisson. 370 miliara ariary latsaka kely kosa ho an'ny kandida Siteny Randrena Solonyaiko ary 2 miliara ariary 770 ho an'ny vondron'ireo kandida. Tafiditra ao anatin'ireo vinavina ireo ny fampiasana fiaramanidina, fampiasana ny haino vakitsery, horonan-tsara ny fampielezan-kevitra, ny fanomezana fitaovana ireo mpanarady sy ny fampitaovana samihafa ary ny vola lomena ireo androm-panjakana sy ny olom-panjakana samihafa. Nisongadina tao anatin'ity tatitra navoaka ny TIMG ity ny aiain'ny kolokolo-pifidianana araka ny fanadihadiana nataon'izy ireo ka nahazona fitarainana maro. Voatonona amin'izany ny kandida Rajoelina Andry tamin'ny fizarana vola sy fitaovana teny amin'ny foiben'ity kandida ity. Ny fanerena ireo sefokotany, sefisisy koa sy olom-panjakana maro amin'ny fampandaniana ny tenany. Ny fanambazana vola ireo olom-pirenena ifidin'ny laharana fahatelo dia voalaza tato ihany koa. Ireo ny sombony tamin'ny tatitra navoakan'izy ireo androany manoloana ny kolokolo-pifidianana nisy nandritra ny fampielezan-kevitra hatramin'ny fifidianana izay niseho omaly.
Fifidianana tsy ara-dalàna ary tsy nekeny rehetra izay no fahitan'ireo olom-pirenena raha naneho ny heviny mikasika ny fifidianana filoham-pirenena natao Amboletra omaly 12 Novambra. Nahitsy ihany koa izy ireo raha nilaza fa tahaka ny tsy nisy iny fifidianana iny satria tsy nandray anjara nandrotra bato ny maro anisy. Mialo Ranomana sy ny Aritanjo. Nisafidy ny tsy andeha an-datsabato ny ankamaroan'ny olom-pirenena omaly. Nisy tamin'ireo nanefa ny zony indray no nifidy nandatsaka ny vatondry ho an'ny ireto tamin'ireo kandida 10 na dia fantatrizy ireo tsara aza fa tsy ara-dalàna hatrany amboalohany iny fifidianana no tanterahana omaly 12 Novambra iny. Mbola nanizingizina hatrany ireo olom-pirenena fa tony tsy misy iny fifidianana natao indy no izy tsy manara-dalàna no sady tsy ekeny rehetra. Tsy mifidy satria le zany tsy arak'le zava-misy zany. Le zavatra zany tsy mombana. Manontany velany aza ny haiko hoe tsy tomombana zany misy nahita dia tsy ketotorana moa vao maika nahita dia tsy nandray anjara amiandra le fahatomombanana. Efa hitantsika hoe efa rely le izy tsy maintsy ho reny satria izy rery dia izy rery ny lany fa tsy izy iny zany tsy eken'ny besomaty betsaka ny le tahan'le tsy nandray anjara noho le mandeha mifidy donc le tia azy ihany dia mena tsaiko misy fanomezana fifidianana safidy izay toan'izany dia hoe besomary tsy milamina zany zanaiky tsy nale besomary tsy mifidy aizary reo be anatin'izany za tsy mifidy dia ohatry tsisy io any ohatra manakorotana sain'ny olom-pirenena zany le izy eo koa ny tsy fanajana ny zon'olombelona sy ny fanehoana hoe fahazahoana tombontsoan'olona tokana manokana dia mampijaly ny vahoaka malagasy ihany koa. Efa natao zany ny alanenina tamin'ny fandaminana rehetra hoe ilaina ny fifidianana madio sy mangarahara ekeny rehetra dia efa nitsangana tao daholona ny olona manam-pahefana isa-tsokajiny tao ihany koa ny filohan'ny fiangonana tamin'ny FFKM. Efa raha tena hoe olona misaina zany efa hitsangana zany hoe filohan'ny FFKM amin'ny finoana rehetra mitambatra zany dia tokony hanaja an'izay le rafitra rehetra misy ao amin'ny fifidianana. Dia izay ny antony tsy nifidianako toko. Ohatranay izao olona efatra no tokony hifidy tao aminay nefa ny anankiray ihany nahazo kara-pifidianana. Dia sady tsy voasoratra tany amin'ny lisy-pifidianana le izy tsy nahazo kara-pifidianana koa izay. Dia tsy nandeha mifidy koa le anankiray. Fidy izay to efa izay mitendry ny fanjakana dia efa tsy maintsy atao le satria zoan'ny olona no mifidy. Nanomboka tany amin'ny fanavoajana manontolo ny lisy-pifidianana ny faneken'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny firotsahako fidiana ireo kandida roa tsy mizaka intsony ny zom-pirenena malagasy ny lisy-pifidianana tsy araky ny tokony ho izy ny resaka kara-pifidianana ny fitan'lan'ireo rafitra mpikirakira fifidianana sy satronana amin'ireo rangory fototry ny fanakoron-tanana asiany tsy fahatomombanana rehetra ary mametraka ny Madagasikara ho tany tsy tan-dalàna. Aina hiteraka tsy filaminana sy korotana mafimafy kokoa noho ny teo alohan'ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Tsy mandany hiroso amin'ny fifidianana ireo olom-pirenena saingy fifidianana madio sy mangarahara ary eken'ny rehetra no takin'izy ireo. 700 ny malagasy no tsy mankasitraka izao fitondrana izao intsony hita taratra izany sy tamin'ny zotra-pifidianana omaly ho ny fandarana angaredony hambany be ny tapa-avitriana izay tsy mihoatra ny 30 isanjato raha ny taremarika navoaka ny fiarahamonim-pirenena misahana manokana ny fanaramaso ny fifidianana. Andry Rakotomalala. Ireny zotra-pifidianana sy voka-pifidianana vonjomaika ireny dia azo hitarafana ho ny mpamakafaka raharam-pirenena fa matanjaka ary toteny amin'ny vahoaka miaraka amin'ny vondra ny kandida. Ny zava-misy io vokatra azy io dia mireflete exactement ny tena réalité ao anatin'ilay firenena. Iny zay réalité zay 70 isanjato ny vahoaka malagasy efa tsy d'accord intsony amin'io fitondram-panjakana io. 70 isanjato ny vahoaka malagasy dia nanaraka atsaka sy andavany ny fanapahan-kevitra sy ny baiko nomen'ny collectif des candidats. Nozarina notolora-potsiny sy ary fanahy ny nanampantraina ny vahoaka malagasy sasany ahafahana mividy mora fotsiny ny safidiny rehefa fifidianana tahaka izao ho ihany ny fanazavana. Ty fanjakan'Andriamatoa Andriana Rajoelina ity dia mila zaraina vary ny olona dia toloram-bary ny olona ho takalina tsy fantako tsoy satria tsy mihinam-bary ny vahoaka malagasy. Mibitaka amintsika amin'ny teny izao
ary faly ny olona nozaraina kovetra sisio fa mbola itoy izay fizarana izay mazava loatra izany satria ny base ny firenena nataon'Andriamanito Andry itya dia hitazona vahoaka ao anatin'izay ataontsika hoe amin'ny fomba hoana no ahafahana manana vahoaka faran'izay mahantra amin'ny fomba hoana no ametrahana vahoaka mahantra fadiran'ovana anatin'ilay firenena mba ahafahana mividy mora ny safidin'izy ireo isaky ny 5 taona. Fa ireo toerana misy connexion internet ihany no mbola nahatonga amin'ny ampahan'ny voka-pifidianana eny amin'ny seny alarobia amin'izao fotoana izao. Manaraka ny fizotry ny hamahazatra hatramin'izay kosa ny an'ireo voka-pifidianana any amin'ny faritra hafa mbola vao vokatra vonjomaika kosa no mivoaka amin'izao fotoana izao ho iatran'ny seny Ravirazafimainina sy Tahirinena. Tamin'ny 12 taona tany ho any manodidina ny 900 ny voka-pifidianana no tonga teny anivon'ny seny. Tsy mbola naray fitanana antsoratra ireo vokatra ireo fa sary no voarain'ny seny ary adika anaty solosaina. Miandry ny fahatongavan'ireo taratasy kosa vao manao fampitahana ireo tompon'andraikitra. Ny tendansy dia amin'ny alalan'ny sarina photo, sarina PV izay nalefa amin'ny tablette sy ny smartphone. Dia ireo zany rehefa tonga ny résultat ny PV fizika le taratasy zany hoentina SRMV miakatra ty amin'ny seny dia validena amin'ny alalan'ireny PV fizika reny zany le tendance izay nataon'ireto opérateur de saisie reto saisie ary izay no mahazahoana ny résultat provisoire. Rehefa natao ny étude zany dia 40% ny bureau de vote io no ao anatin'ny zone de couverture internet eto Madagasikara. Dia izay no nahatonga nametraka ny tanjona moa izy vinavina. Nefa rehefa natao le traitement moa zany nalefa le téléphone zany hoe ny misy an'ireo puce satria tsy maintsy mila datany ao anatin'iny puce iny satria mila connexion internet. Dia nisy moa ny olana ara-teknika marobe isan-karazany satria any ambanivohitra misy nalefa le puce. Fantatsika ny réseau Madagasikara fa mbola manaritraritra. Ny tena antoko moa zany dia hoe le image ny le PV misy manko no alaina sary. Izany hoe le PV satria ireo PV ireo dia araka ny efa lazaina talohan'izao fifidianana zao dia efa misy dispositif sécuritaire moa izany no fitenena zany amin'ny misy dispositif zany ahafantarana io ty anseny ty PV ty tamin'ny alalan'ny QR code sy ny maro samihafa moa zany. Dia izay zany no ahafantarana ny PV nseny ty PV ty. Ho an'ny faritra tsisy internet indray dia manaraka ny procédure normale na zatratra amin'izay moa zany. Vita ny fifidianana eo amin'ny bureau de vote dia hoentin'ireo président bureau de vote sy ireo membre bureau de vote miakatra eo anivon'ny district zany eo anivon'ny SRMV reny vokatra reny. Mampametra-panontaniana ary manamarina ny aiain'ireo olom-pirenena sy ny mpanao politika ny tsy fitoviana tarehimarika navoaka ny seny. Voalaza nefa fa rindram-baiko no mikirakira ireo voka-pifidianana ireo. Raha nanontaniana momba izany moa ireo tompon'andraikitra dia tsy namaly mikasika ny tsy fitovian'ny isa mivoaka. Tsy naneho hevitra ihany koa ny momba ny rindram-baiko mikirakira ny voka-pifidianana. Raha tsy ahivina dia anisan'ny niteraka olana teo anivon'ireo antoko politika ny mikasika io rindram-baiko tsy natao fitsirihana io araka ny fangatahan'ireo mpanao politika. Vao marina ankehitriny ireo tsy fahatomombanana na tamin'ny lisam-pifidianana io na amin'izao vokatry ny kisarisary-pifidianana izao. Fa mitaky ny fampiaran-dalàna sy ny fanaran-dalàna eto amin'ny tany sy ny firenena ny fikambanana izanaky ny faritra Atsimo Antsinanana. Manoloana ny antso-jay atao amin'ny mpanao politika Christian Tabera sy ny filohan'ny antenimieram-pirenena Christine Razanamaso dia mitaky ny fanajana ny zon'ireo olona ireo ihany koa ity vondrona ity mialy ranombana sy ny ari-tanjona. Ny alarobia lasa teo dia nisy ny fikasan'ny mpitandro filaminana isambotra ny mpanao politika Christian Tabera tany amin'ny trano fonenany teny Mirina Afovoany saingy tsy tratran'ireo mpitandro filaminana tao an-trano ity farany. Hatreto tsy voafaritra mazava ny antony isamborana ity mpanao politika miara-dalana amin'ny vondron'ny kandida ity. Nampiakapeo ary nampitandrina ny fitondram-panjakana ny zaraky ny faritra Atsimo Antsinanana tamin'ity androany ity. Meloiny izy ireo izany fihetsika izany ary mitaky ny anarahana ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena ny fikambanana. Maro loatry efa sangy miodoa tokony agnatin'ny ara-dalàna tanteraky ny fifampitondrana eto amin'ity firenensika ity. Maro ny tranga teto amin'ity toerana teto Tsimbazaza ity nanomboka heritaona angaman'izay sy tamin'ny sehatrafa koa ahitantsika ny tsy ara-dalàna anambotr'olona tsisy taratasy mazava
tsisy fampangana mazava anao asa-pirenena raha-pirenena amin'ny fomba tsy manara-dalàna zany zavatra rehetrarehetra zany manimba ny tany ka izahay zanaka tsy moatsinanana hitanareo fa miezaka mandamina miezaka mametraka ny rariny sy ny hitsiny ary tsy te ho tonga amin'ny dingana mihoatra an'izay fa kosa raha ilaina dia azo atao dia azo atao ihany koa ny miady ny zonay amin'ny fomba ahafahanay mahazo an'izany ary amin'ny mahasoany vavam-bahoaka ny tenako dia sarom-piaro amin'ny fanajana ny lalàna eto Madagasikara. Ankoatra izay, tsy manaiky ny fanenjehana ny filohan'ny antenimieram-pirenena Kristina Razanamahasoa ihany koa ireto zanaky ny faritra Atsimo Atsinanana ireto. Enjehiny fanjakana fatratra sy ireo mpanohana ny Andry Rajoelina noho ny fanelanelana nataony manoloana ny krisy ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Ny filohan'ny antenimieram-pirenena misy ny feo mandefa hosamborona ihany koa ity filohana androm-panjakana ity. Mijoratra amin'ny farany manohitra izany tsirariny izany ireo zanaky ny faritra Atsimo Atsinanana. Mikasika ny ray aman-dreny filohan'ny antenimieram-pirenena tsy zoviana amintsika fa izy no hany filohan'ny androm-panjakana mbola manana ny asiny sy mbola mipetraka amin'ny toerany maro toerana tsara amin'izao fotoana izao ary nanajany izany malapan'ny demokrasia ny eto amin'ny antenimieram-pirenena ary nandray andraikitra amin'ny fanelanelanany amin'ny savorovoro misy eto amin'ny firenena ka raha izay no sanatria anenjehana azy mino sy matoky aho fa tsy ny sud-est irery tsy ny faritany Fianarantsoa irery fa i Madagasikara ray manontolo no hiaro amin'izany vehivavy mahery izany satria fiarovana ny tombontsoa-pirenena ary averiko indray fiarovana ny ara-dalàna eto Madagasikara no hijoroany fa sanatria tsy fiandaniana na amin'iza na amin'iza. Nametraka varavarana misokatra izy fa rehefa tsy avy moa ny sasany akory atao ary izay no raisy ny sasany ilazana fa miandany izy fa izay tonga teto rehetrarehetra ary izay mety ho tonga dia tsy maintsy ahazo sehatra satria izay fomba fiavisan'io ramatoa io ray aman-dreny io ary mbola tsy nisy no tapenam-bava teto amin'ny antenimieram-pirenena. Nampiavaka ny fitondrana Rajoelina sy ireo mpanaradia azy ny fisamborana sy ny fanagadrana ireo olona tsy mitovy fijery amin'izy ireo. 5 taona no niaretan'ny vahoaka malagasy izany fihetsika miaro jadona tanteraka izany. Mijoro manohitra izany zavatra tsy aradrarina izany rehetra ary efa ela no naniry ny ovana izao fitondrana tsy nahavita ny asa nampandraketina azy izao. Lafim-baovao ny fahasalamana kosa indray mianaka ny aretina pesy tany amin'ny komuna Ankazovelo distrikany Midongy faritra Atsimo Atsinanana amin'izao fotoana izao. Olona 8 no efa namony ainy tany an-toerana avokatry ny peste pulmonaire nanomboka ny 5 novambra hatramin'ny 14 novambra lasa teo. Olona 3 no marary manaraka fitsaboana ao amin'ny CSP Ankazovelo ary olon-dehibe avokoa ireo tratry ny aretina peste ireo. Tany an-tanàna avokoa no nindaosy ny fahafatesana ireo marary raha toka iray no maty tany amin'ny hôpitaly. Fa tsy misy lalana manasazy ary milaza ny resaka kolikoly sy ara-nofo eto Madagasikara. Ny sehatry ny asa sy ny fampianarana no anjakan'ny kolikoly ara-nofo araka ny fanadihadiana. Isan'ny olana nefa dia vitsy ireo niarana kolikoly ara-nofo no mahasamy toroka noho ny ataotry ny ifitorany na eo amin'ny asa izany na eo amin'ny fianarana ihany koa raha ny fanazavany ny CSI na ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité. Raha vorazafy mahina sy tahirina. 500 isanjato tamin'ireo olona 110 nanaovana fanadihadiana no mahalala ny fisin'ny kolikoly ara-nofo. Ny 370 isanjato amin'izy ireo fa dia mpianatra avokoa. Raha ny fanadihadiana ihany dia eny amin'ny anjerimanontolo no tena ahitana trangana kolikoly ara-nofo. Ny zavatra ao anatin'ilay izy dia tena zavatra misy tokoa io. Ny zavatra tsoana nefa ny any anatin'ilay izy dia tsy azo ofenina koa izany. Marina fa
mety hoe manana ny famporetany ireo mpampianatra sy ny alina zay manao an'io kolokolo ara-nofo amin'ny mpianatra io, ny zavatra hita koa nefa dia ny statistika mivoaka ao anatin'izay fanadidina nataona izay dia tsy mianatra koa ny mpianatra. Tsy mianatra ny mpianatra satria manatena Facebook, manatena réseaux sociaux rehetrarehetra, dia inona ny zavatra misy a? Miandro tataka fotsiny rehefa akaiky ny examen dia mikody mpampianatra zay vao mitady an'le noty, satria manatena fa tsy maintsy mifindra foana na tsy mahazo na tsy mahay an'le tsy mahay aza dia manatena hifindra foana. Ny sehatry ny asa sy ny fampianarana no lasibatry ny kolikoly aranofo. Ankoatra ny tsy fampina na tsy fisina lalàna mifeny kolikoly aranofo dia sakana ny tsy fahazahoana miroso amin'ny ady aminy ny tsy fahasahin'ny ny ara-mitoroka ny zavamisy no ny tahotra ny overy asa na tsy findra kilasy nataona. Tahotra sy ny tsy fahasahin'ny olona hitoroka ireo olona zany izay iarana, ka tsika zany a miaraka amin'ireo mpiara-miasa amintsika rehetra ireo a dia nanao an'izay a famolavolana ny rijan-teny vaovao kasika ny ady atao amin'ny kolikoly aranofo io, ary noheverina ao anatiny voalohany ny fanasaziana manomboka izao ny olona manao an'izany kolikoly aranofo izany, ary faharoa ny fanomezana antoka sy fiarofana ho an'ny olona iaran'ilay kolikoly aranofo mba sahitory sy hitoroka n'izay olona manao izany zareo. Izay mihitsy zany no tanjona ka na aniotsika dia isy ihany koa fampahafantarana an'io volavolan-dalàna io ataotsika amin'ny apahan'ny faharoany zao fiarahantsika androany zao. Tsy voatery any amin'ny sehatry ny fanabeazana ihany, fa ohatra zao tsika amin'ireny sehatry ny tsenam-baro-panjakana na marché public, amin'ny sehatry ny fandraisana piasa na recrutement, amin'ny sehatry ny fisondrotana grady ohatra na le ozy tsika hoe promotion canapé, misandrahaka be zany mety isehoany ka fatatsika tsara hoe raha recrutement resahana ka hoe misy olona mahazo andraikitra na toerana iray nefa tsy mahafeno ny fepetra amin'izany, tsy manana ny fahaizana sy ny traikefa ampy hitazomana an'izany toerana zany, inona ny fiatraika? Tsisy ny inona vita dia miatraika any amin'ilay fandrosoan'ilay firenena eto amintsika zany le izy, ka zay tsy maintsy hedivana aminy satria toy ny endrika kolikoly rehetra ny fiatraika ny kolikoly aranofo dia mamboty firenena. Tsy aivina fa samy hafa ny antsoina hoe harcèlement sexuel sy ny kolikoly aranofo. Mbola betsaka ny asa miandry raha tiana anafonana ity resaka kolikoly aranofo ity. Maresaka iraisampirenena anadio sy nangarahara ary ara-dalàna ny fanatanteraina ny fifidianana tany Liberia hoy ireo mpanaramaso avy amin'ny vondrana Europeanina. Tsy tapitra atreo anefa fa mbola mitoy ny fanaramaso ny lalan'ny vato rehetra marapahatongava ny valim-pifidianana ho amin'ny volana Desambra ho avy izao. Avitra solondehibe sy Andry Rakoto Malala. Le Liberia a reçu jeudi les félicitations des hommes. Mpanaramaso anjato no mitaritaka manerana ny Liberia hatramin'ny nanomboan'ny fifidianana tany an-toerana. Nahazo fankatoavana sy fankasitrahana avy amin'ny vondrona Europeanina sy ny vondron'ny firenena Afrikanina tandrefana ny fizotrony fifidianana fiodinana faharoa no tanterahana ny talatalasa teo. Tamin'ny fomba mangarahara, mahintsy ary ara-dalàna no nanaovana ny latsabato sy ny fanisam-bato hoy ny mpitondra tenin'ny delegasionna mpanaramaso avy amin'ny vondrona Europeanina. Mbola mitoy ny fanarahamaso hatramin'ny androany mandra-pivoaka ny valim-pifidianana ofisialy mba hisian'ny fangaraharaana hametrahana filaminana ho ihany ny fanazavana. Ny volana Desambra no fantatra fa ivoan'ny valim-pifidianana ary manome toky ny vondrona Europeanina fa hiara isalahatra amin'ny farany amin'ny fanatotosana ny zotra-pifidianana ny Liberia izay. Mitarika vonjomaika araka ny tatitry Joseph Boakai manoloana ny filoha teo aloha George Weah. Face au président sortant George Weah. Tapitrary ny fampalalam-baovao tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany atony mazatra dia ny fandarana aona marina sy ny fandarana Global News no arainao avy hatrany aorian'izao fampalalam-baovao izao Viroichid io kosa ny lohatenin'ny horonan-tsary indremseho atolotry ny MBS anao amin'ny titakariva ny azo mahity anisan'ny mpana fampalalam-baovao mamy fotoanao amin'ny rampitso indray avy no maro tompoko.